Tombola sy tompoko vavy akafaliana no erana amintsika amin'ny takarivan'ny alarobia faheniny volana febroary taona 2024 ity manasanao ampanajana indray zay anjoetra amin'ny farany fampalalam-baovao amin'ny malagasy eto amin'ny fahitalavitra Mat TV ny mahakasika ny tontolo politika ny fanomanana ny fifidianana ny marimarina kokoa dia ny fanemorana ny datim-pifidianana no isan'ny ambetindresaka ireo mpanao politika vondro politika ihany koa amin'izao fotoana izao ireo candidat nanambara tamin'ny fomba ofisialy na ireo iverina ho candidat ao anatin'ny fifidianana maro samihafa dia nanolotra ny heviny na mahakasika indrindra ny fanakisanana ny tetiandrom-pifidianana anisany tondra ny fomba fijery mahakasika izany ohatra Andriamatoa Rabetsarona Sylvain eo ihany koa Andriamatoa Roland Ratsiraka sy Andriamatoa Davidson Andriaparana. Tsy nanaitra n'Andriamatoa Rabetsarona Sylvain avy amin'ny plateforme nationale des jeunes na PNG ny fanovana ny tetiandrom-pifidianana araka ny fijerin'ity mpanao politika ity efa tany amin'ny volana novambra no hita taratra fa sarotra ho an'ny senita ny anatotosa fifidianana amin'ny fahavalon'ny volana May. Notsimpian'Andriamatoa Sylvain Rabetsarona ihany koa fa miankina amin'ny fisian'ny fandriampahalemana no ahafahana manatotosa fifidianana mangarahara. Fahafantarako azy dia resaka teknika mbola zako mety fa mbola tsy mafy ny atsimo any zany resaka tronsy volon'olona mbola tsy masifeny mbola sarotra no fifidianana tena hoe mangarahara zavatra maromaro za fa ny eritreritra aminy za je voulais pas dire tamin'izany fotoana zany mety dera nisy olona ndraikitra avo momba ny senita mikarakara ny fifidianana io zany efa resaka tamin'ny mois de novembre tany sarotra ho any zany fa mampirisika anareo raha vitanareo izy amizay moa aloha lantena raha tsy vita hoe may izy dia mety vitany hoe fin mai dina ho any ny différence ny zavatra zany zao hita io volana zany fa jolay indray lay zany zao. Tsy mampiova zavatra betsaka ny fanemorana ny datim-pifidianana filoham-pirenena ho amin'ny faefatra amby roapolo volana Jolay ho an'Andriamatoa Roland Ratsiraka filoha lefitry ny CST sady filohan'ny MTS ary heverin'ity mpanao politika ity fa ny fahataran'ny filazan'ny filoha roa tsy hilatsaka ny fifidianana no anisany nampihemotra ny datim-pifidianana. Amiko tsy mampanino iny tsy mampiova zavatra betsaka satria tsika ny andry fifidianana efa taona zay ka na volana May na volana Jolay io tsy mampiova zavatra betsaka. Zao kosa tsara ho fantatra satria namaky gazety dohatra nisy manome-tsiny ny présidente CENI sy ny prime ministre hoe nareo mahatonga an'le fifidianana naempotra tsy maripotsitra zany anisan'ny zavatra maripotsitra dia ity somary tara ny famatsibolan'ny fianakaviana iraisam-pirenena satria tara ihany koa ny filazany sasany hoe tsy latsaka ho fidiana izy fa ohatra izy efa ela ny teny hoe tsy latsaka ho fidiana dia fa hatry ny ela ny fianakaviana iraisam-pirenena nanao ny famatsimbola. Andriamatoa Davidson Andriaparana izay mpitarika ny antoko firaisam-pirenena ho an'ny fahafahana sy fandrosoana na 3F indray dia mametra-panontaniana momba ny fahaleovantenan'ny senita manoloana ny vondrona iraisam-pirenena. Lafiny teknika no nanambarana ny orana azy fa maika manahirana be satria mampieritreritra zany hoe raha izao aza ny senita toanan'ireo avy any ivelany sy ny sehatra iraisam-pirenena na arabola na ara-pitaovana na ara-teknika dia milaza fa mbola tsy tomombana ilay fanomanana ny fifidianana dia eritreretina hoe dia nanahoana zany ny fifidianana rehetra tany aloha tany amin'izay lafiny ara-teknika zay aloha zavana anankiray hoe zao ve zany tsika vao mahatsapa fa tena tsy nety daholo ny zavatra natao tany aloha tany indrindra ny référendum farany teo fa roa manaraka an'izay ny mampalahelo dia zao tsy maintsy ny avy any velany any ve sy ny avy any velany foana no hamaritra ny zavatra atao eto Madagasikara eto. Mety teny ny senita hoe manana ny fahaleovantenany izy mety mihoatra amin'ny mpanao politika eto toerana sy ny mpitondra eto toerana fa tsy manana ny fahaleovantenany izy mihoatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany io zavatra mampieritreritra ary tsy maintsy tenihana tokony ialana zany amin'ny fotoana izay ivoahan'ny Madagasikara amin'izao toerana izao. Ny zavatra farany dia soa ihany fa lafiny teknika no nanemorana an'le izy fa raha ohatra ka lafiny politika tahaka an'ireny hoe misosokevitra tampoka avy azy sosokevitra tampoka avy eroa raha izay kosa dia tsy ho tokony nekena mihitsy ny fanemorana.
Ireo kandidat telo ireo dia Andriamatoa Sylvain Rabetsarona, Roland Ratsiraka ary Radavidson Andriamparana dia samy milaza fa mankatony tety andro vavoana Rosy ny Senita, saingy samy nanindry mafy kosa izy ireo ny tokony isian'ny fitoniana politika, fitonoana sosialy ary nisian'ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ahafahana manatotosa fifidianana mangarahara sy azo antoka ary eken'ny rehetra.